eo amin'izay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia najoro sy nampifatarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikambanana groupement du sud na ny ZDS tetsy amin'ny tokotelo andrefana Ambohijanahary no nanatanterahana izany. Tanjona ny ampiofana arak'asa ireo tanora avy any amin'ity faritra ity. Omena fampiofanana arak'asa ireo tanora any Atsimo amin'izay tsy mirona makany amin'ny asandalo. Isan'ny fandarana asa fametrahana fandriam-pahalemana any Atsimo izay mivolavolain'ny fikambana groupement du sud na GDS izany. Najoro ary nampahafantarina tamin'ny pomba ofisialy tokoa ity fikambanana ity dia tsy amin'ny tokotelo andrefana Ambohijanahary. Iarahana amin'ny fanjakana, hanampiana fanjakana koa amin'ny programan'asany amin'ny famoronana asa. Andro tanora satria raha miasa tanora ka manambola tsy hirona amin'izany asa dahalo zany mihitsy. Fa matoa misy zany na ho foanana na ho samboana na ho gadaina na atao photo tsy misy ny vola reo managadaina zany dia manao asa voatarika manao asa dahalo le tanora. Fotoana na ahafahan'ny fikambanana nametraka ihany koa ireo vinanasany ity fihaonana tamin'ny mpanao gazety ity. Manabe ihany koa GDS ny tanora ao anatin'ny fanabeazana ny ahafahana manday andraikitra mitsinjo ny maha-olona miaro ny zon'olombelona ary mitandro ny kolotsaina isaparika. Io fizarazarany kolotsaina io no fisian'ilay firaisan-kina na hoe solidarité ary manampy amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny asa izay amin'adeketana. Fikambanana misy 520 amin'izao fotoana izao no mivondrona ao anatin'ny GDS ary ahitana tanora, ray aman-dreny ary zokiolona. Milaza ny tsy manao politika ny fikambanana izay mieritreritra ny hiely manerana nosy kanefa kosa vonona hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana misy na ho avy ihany koa ho fampandrosoana ny firenena.